Salama daholo e. Nahazo inona moa zany WhatsApp tamin'ny namana vao maraina be zany aho zany androany hoe ny mangataka ny hevitro momba ny resaka narovana de inona moa saika tsy resaka an'ilay zany fa en commentaire koa be dia be no miteny hoe ahoana koa ty fanehoan-kevitra ao resao le izy be dia be en commentaire ao de aneo ny hevitra aho fa saingy fotsiny ina moa hevitra ninahy na manohina olona sasany na tsy tokony amoa fotamandry tsy haiko gasy mantsy sensible loatra sentiment mandeha aloha fa tsy le zavatra isainana de ohatranao hoe za zany ny resaka fomba fitendriny dadany maleo fomba fitendry gitara nresako fa de tena hoe de niavany dada sososony mbola misaona makatsimakany fa fitendry nresako de hoe rehefa olona maty tsy tokony ho resana de gagabe aho hoe tsy tokony resaka ny Elvis Presley na Bob Marley na Michael Jackson ve zany ny vazaha ty ka rehefa mangataka ny aviko areo de omeko ny aviko avy ny fanehoan-kevitra fomba fijery any no omeko fa tsy jugement de valeur de ho an'izay tsy mahafantatra moa zany tsy nahanaka an'le tantara de nisy ankizy kely narovana 13 taona inona moa namony tena avy any amin'ny 4e étage avy teo amin'ny terrasse les précisions zany tsy importante les précisions amin'izy fa zava-dehibe de inona le hevitra azo tsoahana manodidina an'izy teo nitsambikina avy any amin'ny 4e étage de araky ny vaovao azo koa de hoe mpanaraka ino zany dessin animé le manga japonais reny Death Notes de hoe anatin'le dessin animé zany hoe mamony tena de avy eo rehefa ino zany miverina miaina olo hafa miova olo-kafa zany am'le fiainana vaovao karazana réincarnation any zany le izy zay zany le izy fa le précision zany tsy de any loatra ny olana de avy eo zany le ina moa zany le Death Note zany miincité an'le ankizy ina moa zany hoe hitovy am'zareo le amin'ny japonais amin'ny manga zany de hoe mila mamony tena zany de avy eo de mifo avy eo de lasa olo hafa ka le narovana te hiova lehilahy satria vehivavy izy zay no fahinoko an'le izy fa araka tena averiko foana ihany ny précision afaka manome précision zay manana précision fa tsy any tsy zay ny sujet de inona am'izay zany ny hevitro anatin'le izy de be dia be ny zavatra lesona azo raisiny de voalohany indrindra ny resaka fanaraha-maso ny ankizy zany ho an'ny ray aman-dreny zay de any koa tsy resaka jugement fa resaka ino moa zany hevitra le izy de ina moa ray aman-dreny mety miasa be satria olona manan-katao de mety tsy de manam-potoana loatra satria raha ohatra dinihina hoe le manga le jereny le dessin animé ianarana zay fa hoe Death Notes Death zany faty de rehefa jerena le natonga le resaka manga dessin animé Death Notes de hoe ta anatin'le manga zany japonais zany misy olona nahita carnet kely de ao anatin'le carnet kely ao nanoratany ny crime azy ao ataony ny anaran'le olona ovonoiny zany de ny fomba amononan'le olona le procédé zany soata anatin'le Death Note zany de avy eo am'izay zany ataon'le zavatra vonoiny le olona soatany hoe ny anarany
zay netombohan'le niinspirenan'le mandahy raha mahita zay def zay fotsiny tsika ray aman-dreny de tokony efa taitatrany hoe ino ty zavatra jereny zanako ty na ino ty satria tsy am'taonany mihitsy zany le ino mo zany le dessin animé de voalohany indrindra zany zavatra tehana de hoe fanarahana maso akaiky ny zavatra jereny ankizy na dessin animé na i TikTok jereny na ny Facebook andianany na ny dark web andianany tokony mailo be foana ny zavatra zay fa variana le mitady vola sotro zany de teknôlôjia nefa ny ankizy am'izao fotoana zao fa lasa lavitra be mizara tsy araka mihitsy zay voalohany fanao magnaraka an'izany de responsabilité an'ny ministry ny serasera ministère ny serasera hoe inona moa zany zavatra mba ataon'ny ministère ny serasera ao Madagasikara raha ohatra ka fatifatin-javatra etro afaka mandeha amin'ny Facebook zaho zao mijery manao vakasy Madagasikara ena de gaga mahita ny inona moa film mandeha amin'ny TVM fa tena film sinoa violent be tena violent be io moa zany Madagasikara tsisy limite d'âge fa ny ankizy 5 taona mandehandeha eo ny ankizy 14 taona mandehandeha eo fa misy film sinoa tena reny yakuza reny violent zany reny mandeha de tsisy quoi am'le olona fa mandeha ho azy satria ny gasy mbola tsy sensible mihitsy am'izay hoe isaka taonan'ankizy zay ministre ny serasera de avy eo misy ny site na TikTok misy incitation au suicide misy mihitsy manome tuto na suicide de aty andafy aty de misy mihitsy volana maromaro zay ny fanenjehana an'ireny site reny supprimer ny fanjakana aty zany ny site hoe manao misy sasany manao suicide en direct ohatrany kilalao le izy de ny ankizy moa manaraka zavatra inona moa zany zay malaza ihany zany rahan'ny ankizy de manimba le izy de be be ny ankizy taty andafy aty maty manaraka le lamody am'le ino moa zany suicide en direct ohatry zany ny ankizy efa very raha teo ny orientation de ministère ny serasera kanefany tsika manana ina moa zany département manokana mahakasika ny cybercriminalité fa ny cybercriminalité tsy fantatry ny gasy akory ny dikany cybercriminalité fa ny cybercriminalité zany tamin'andro rajoelina de anenjehana rehetra zay manakina fitondrana manenjika rehetra zay inona moa manakina fitondrana moa eo ihany zay mamoaka kolikoly atao fitondrana de zay olona mamoaka anina Facebook de zay nenjehan'ny cybercriminalité indray mandeha niantso ny misy soratra amin'ny cybercriminalité hoe raha misy zavatra anina de ity antsona direct de misy hoe monsieur Rado zay zany torandraiky direct natsoko ny monsieur Rado tamin'izay fotoana zay satria nalainy bigy amin'ny baraka ny renjanako tena mivetavetainy tanteraka mihitsy vetavetainy tanteraka de niantso cybercriminalité mba isupprimer an'le publication rehetrarehetra fa de raha vao tsy za zany le mpanohitra any rajoelina de raha vao tsy mahakasika ny any rajoelina le izy de tsy rahan'le rato za tsisy fotoana hono fa za ty Tomasina fa apetrao amin'ny drala ao de hita mihitsy amin'ny telefôna fa riana fotona za fanta fa tsy za tena tsy hitako mihitsy hoe tsy tiny za zany mialy fotsiny zany atonga Madagasikara le izy moa le raha to de isambotra any atao voalohany de any ny cybercriminalité à Madagasikara hoe izay marakina fitondrana ny injehana tadiavindralahy idina koa raha ny Facebook à Madagasikara satria tsy tantany fanjakana gasy dictateur ny fanakianana ny floa fanakianana ny zavatra ataony zany fa tsy fanakianana floa de any ny ambony indrindra amin'ny fitondrana malagasy zany ny olona mikritika ny fitondrana amin'ny Facebook io Facebook io foana ny resahany fitondrana hoe izao ndray ny resahana tamin'ny tambazotra serasera zao nefa ny asa cybercriminalité tompoka de zavatra ohatry zany suicide incitation à suicide ny pédocriminalité sy ny dark web rehetrarehetra fanjakana zany tena tompona andraikitra voalohany amin'ny zavatra ohatry reny tsy tokony tafiditra Madagasikara mihitsy resaka inao zany dessin animé na manga amin'ny zany misy filtre azo atao am'zany na amin'ny TikTok zany na amin'ny film mandeha amin'ny TV na canal 7
azo atao ny filtre zany. De fa teo araka an'izany a de reto influence reto LGBT reto io zany de mbola tsy tokony hiditra am'zany mihitsy ny gasy resaka lehilahy vadika vehivavy vadika lehilahy sy rehetrarehetra zany a satria mbola tsy zakany gasy le izy, mbola tsy culture gasy, tsy zay le fomba sy sotiavana malagasy, tsy zany resaka ina moa zany sarim-bavy sy sarin-dahy zany sy LGBT zany mbola tsy am'zany tsika. Ny sakafo hoanina manahira de hiditra amin'ny zavatra tsy zakany culture n'importe quoi nefany de misy esty ery ary mahazo lapy ery ery Kalangita sy ery Maha de izy koa Boris Teban mbola aty andafy io fa ino moa zany aty andafy izy manana droit zay tia anaovana azy izy saingy fotsy ataony amin'ny teny gasy izy fanoraka amin'ny bandy amin'ny Facebook sy rehetrarehetra de ça choque ary mbola tsy mety am'le gasy le izy amiko mbola tsy tonga am'zany gasy mbola tsy am'zany atao inona moa zany ina mamaky an'izany fa ireto ery Kalangita reto sy ery Maha reto de lasa influenceur amina inona moa zany amin'ny sarim-bavy amina resaka PD de hatramin'izy moa tia Nahly Abdallah moa de fa hitako tsy tiako maizina mihitsy de aveo miresaka zavatra vetaveta be amin'ny Facebook de tena mi-influencer ny ankizy ka zavatra anaky telo efatra zay no zavatra hitako mahakasika an'izy voalohany indrindra ny ray aman-dreny amin'ny zavatra ataon'ny ankizy. Ny ankizy io amin'izao fotoana zao amin'ny resaka teknôlôjia tsy sarotsy ataon'ny ankizy ao amin'ny TikTok, amin'ny Facebook, amin'ny misy web, site web tsy fantatra akory ny fisian'le izy fa zareo manao an'le izy ka tokony araha-maso akaiky, tokony alaina mihitsy ara ny mot de passe ny ankizy fa tsy tonga hoe avelany amin'ny chambre fotsy izy manao zotiny ataony. De misy resaka koa hoe mpivavaka be za fa miteny foana hoe le fivavahana nge zareo ka tsy nanavitra ny gasy hatramin'izay mihitsy fivavahana kristianina na tianareo zany na tsy tianareo omenareo tsina fa raha fiarahamonina malagasy amin'izao fotoana zao Madagasikara de tsy hitako mihitsy zay ilana n'le fivavahana kristianina. La preuve le fivavahana kristianina tsy ody aina mihitsy ho antsika gasy, au contraire kristianina ve feno fiangonana efa 200 taona na kristianina gasy nefa de feno makorelonao, feno PD feno sorotoko, feno vonolo, ny kolokolo, ny fankalaram-bady tsy averiko tsony fa mibordela rehetrarehetra misy ao Madagasikara ao ka ty vavahana kristianina ty de karazana ina moa zany automatisme fotsiny, mécanique fotsiny hoe rehefa hisakafo de manomeza zay ina moa zany misaotranay de misakafo hoaninay ty de manomezany tsy manana. Nisy nanomeny tsy manana ve raisina sansandro vavaka hoe manomezany tsy manana tsy manako hoanina misy an'izany ve tsisy Jesosy anomeny tsy manana zany fa c'est une illusion. De ohatrany hoe fahazarana fotsiny anao zaika be, fahazarana fotsiny vava, fahazarana fotsiny ianao fivavahana irasam-pinoana amin'ny inona moa zany rehefa 26 juin fa inona zavatra mio amin'ny fivavahana ao an-tanindrazana mécanique fotsiny l'izy fanandevozana l'izy fivavahana fanandevozana fotsiny fa tsisy résultat amin'io mihitsy ka na mpivavaka be ara de normalement na mpivavaka tokony tsy hamono tena raha nitezana amin'ny kristianina fa saingy tsisy afetraikany mihitsy zany resaka fivavahana kristianina zany zay le izy. De aveo ny fanaraha-maso ny ankizy akaiky de tena tokony ataony ray aman-dreny tena goavana be mihitsy le izy indrindra fa resaka ministry ny kolotsaina be de be zavatra tsy tokony aleha Facebook mihitsy baranahana loatra na ny télé tsy mba misy zavatra culturel mihitsy zavatra mandeha amin'ny télévision gasy fa de mandeha fatifatina film chinois ery yakuza reny violent tena violent de ankizy kely 5 taona 9 taona mijery dolo zay ny tiako tenenina mahakasika an'iny sura daholo.